Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amby 100.4 sy ny radio fifoazam-panahy 2 amby 100.1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminany Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Dia mbola mpanajana indray ry havana no androsoana ato anatin'ny tokantranonao amin'ny zaora sy fotoana izao faly miarabanao ny tenako ho feny fifalirana ny fanahinao hitoetra eo amin'ny fanatrehany tomponao. Amin'ny tsy androany ity isika dia mbola hianatra momba ny fanavotana. Ny fanavotana moa zany dia famiarenana sisa no ataoko satria efa mazava amintsika tsara ny makasika an'izay fety andro ny fanavotana izay. Fa ny fety fitoerana mitrandrasan-kazo kosa dia izay mbola ho hazavaina amintsika ny makasika an'izay. Alohany ijiransika ao anatin'ny fampianarana ary dia tsara raha hiara hivavaka isika ametraka ny fotoana eo amin'ny tanan'Andriamanitra. Mivavaka ary isika. Jesosy Tompo faly ny misaotra ary mankalaza manaja ny anaranao masina ankehitriny satria tsapako tanteraka ny fitiavanao. Ianao tompony tsy fotoana ity ary ianao ihany koa no andrandraina. Ny olona rehetra dia samy andrandranao avokoa. Ny olona nefa tsy afaka lalanao raha tsy hitoriana ny fahamarinana satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Izany toriteny izay indrindra Tompo no entiko eto amin'ity androany ity hitondra fampianarana ny teninao ary engany mba hitondra fanasitranana ho an'ny fanahin'ny olona rehetra ny teny izay ambara eto amin'ity androany ity. Ary faly ny midera mankalaza ny anaranao masina manome voninahitra anao satria raha anambara ny fahamarinana eto dia anambara ny fisianao, ny voninahitrao, ny lazanao amin'ny tsiraray avy izay tianao, izay mitady anao. Ka izany dia hodera sy laza ary voninahitra ny anaranao masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anaovako izany vaka izany. Amen. Ia, sika moa zany marana koa an'ilay fampianarana makasika ny fanavotana dia fanavotana izay vitan'i Kristy Tompo dia averiko ao amin'ny Apokalipsy 2:12. Apokalipsy 2:12 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Apokalipsy 2:12 manomboka amin'ny anjininy voalohany. Dia toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny amin'ny vehivavy mitafy ny masoandro izay nenjehany dragona. Anjininy voalohany. Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana ho eo ambanin'ny tongony. Ary misy satroboninahitra kintana 12 amin'ny lohany sady bevoka izy ary misy jaza izy ka mitarana satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra dia indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 amin'ny lohany ary ny rambony dia nanala ny ampahatelon'ny kintana tamin'ny lanitra ka nanjera ireo ho amin'ny tany ary ny dragona ny janona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mandrapaka ny zanany raha vao teraka ary niteraka zazalahy izy izay efa anapaka ny firenena rehetra amin'ny temby ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny fiandrianany ary vehivavy kosa nandositra nankalenevitra izay nisy fitoerana namboarin'Andriamanitra mba
ho velomina any 700 amby arivo andro izy. Ary nisy tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona, ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naresy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devolo satana, izay namitaka izao tontolo izao dia nazera tamin'ny tany izy, ary ny anjeliny koa niara-nazera taminy. Dia nahare feo mahery avy tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakany Andriamantsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazery ilay mpiampanga ny rahalaintsika dia ilay miampangazy eo anatrehan'Andriamanitra andro manalina, ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy any intsony izy na dia ho faty azy. Ary noho izany mifaliry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy, loza ho an-tany sy ny ranomasina, fanidina ho aminareo ny devolo sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy, ary ilay vehivavy nomena ny elatra 2 voromahery lehibe anidinany ho anenefitra ho any amin'ny fitoerana izay hitaizana azy fetrandro iray sy fetrandro roa, ary ansasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka andravehivavy mba indosiny rika izy, nefa ny tany namonjy andravehivavy fa ny vava ny tany ka nitelina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Jesosy, ary nisangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Amen. Eto zany dia ijery manokana isika mahakasika an'izay hoe famonjena zay. Araka ny fanampianariko tamin'ny masy manambara mihitsy hoe ny andron'ny fanavotana ne zavatra hoe voalazan'ny lalàna. Tamin'ny andro taloha dia rehefa nisy an'izany hoe hevitra masina izany, ary voalaza misy zany ao amin'ny Hebreo dia manambara mahakasika an'izay hevitra masina izany, satria ny Hebreo zany dia mitantara mihitsy izy mahakasika an'izay hevitra masina izay mampita ny amin'ny Melkizedeka sy Jesosy Tompo, ary manambara ny amin'ny hevitra masina, satria manko misy milaza hoe i Paoly dia sy miraraha an'izany hoe hevitra masina, sy miraraha ny zavatra hoe zavatra sarobidin'ny lanitra ary nandrava lalàna. Sy nandrava an'izany mihitsy izy, fa i Paoly aza dia sarotiny mafy mihitsy amin'ny fitandremana ny lalàna. Raha jerena zao ny amin'ny toko 15 amin'ny Hebreo toko 15 dia milaza mihitsy amin'ny anjiny voalohany hoe ny famitahana ny fanompom-pivavahana tao amin'ny tabernakely araka ny lany Mosesy sy ny any an-danitra. Anjiny voalohany. Ary amin'izany zavatra lazaina izany dia izao ny fotony: manam-pisorona be toy izany isika dia ilay efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianana avondrindra any an-danitra, mpanao fanompom-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina sy ny tena tabernakely izay naorin'ny Tompo, fa tsy ny olona. Fa ny mpisorona be rehetra dia tendreny anatitra fanomezana sy fanatitra, ary amin'izany dia tsy maintsy mba manakaterina koa izy, koa raha etsy ambonin'ny tany dia tsy mba ho mpisorona akory izy, satria misy raha teo ireo manatitra ny fanomezana araka ny lalàna, dia ireo manao fanompom-pivavahana amin'izany endriky ny aloko ny zavatra any an-danitra tahaka nataon'Andriamanitra Mosesy rehefa nao ny tabernakely izy, fa hoy izy: tandremo mba ataonao araka ny endrika izay naseho taminao tao an-tenimbohitra ny zavatra rehetra. Fa ankehitriny efa mahazo fanompom-pivavahana tsara noho ny ireny izy, dia araka nanaovana azy ho mpanalalana amin'ny fanekena tsara lavitra izay nataony tamin'ny teny fikasana tsara lavitra. Fa raha sy nanantsiny izany fanekena voalohany zany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa,
fa manometsiny ny olona izy ka nanao hoe indro avy ny andro hoy Jehova izay anaovako fanekena vaovao amin'ny taranak'Israely sy ny taranaka Joda nefa sy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razana tamin'ny andro ny tantanako azy nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egypte fa izy reny tsy nitoetra tamin'ny fanekena ary izao koa dia tsy nitandrina azy hoy Jehova fa izao no fanekena ataoko amin'ny taranak'Israely rehefa afaka izany andro zany hoy Jehova dia ataoko ao ansainy lalanako sady usuratako ao ampony ary izao no Andriamanina ary izy oloko ary samy sy ampianatra ny namany sy ny rahalany avy izy na hoe mahalala an Jehova fa samy alala ay avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa amindra fo amin'ny fahamarinany ao ary tsy hosarovako intsony ny fahotana ary amin'ny anaovana hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany fa izay tratra ela tsy miantitra dia efa majiva ho levona koa na dia ny fanekena voalohany aza dia nisy fisipoka ny amin'ny fanompovavahana ary nisy fitoerana masina momba ny etsy antany fa nisy taberna kely voavoatra ny efitra voalohany ilay atao hoe ny fitoerana masina izay nisy ny fanovanjiro sy ny latabatra ary ny mofo aseho ary ao anatin'ny efitra lamba faharoa no nisy ny taberna kely izay atao hoe ny fitoerana masina indrindra izay nisy lovia volamena fandoroana ny didikazomanitra sy ny fiarany fanekena izay voapetaka takela-bolamena avokoa ary tao anatiny io nisy ny vilany volamena izay nitoerany mana sy ny tehiny arona izay nitsimoka ary araka izany no anaterana fanomezana sy fanatitra izay tsy nahatanteraka ny mpivavaka ny amin'ny fieritreretana ny fa namany zavatra hoanina sy ny zavatra hosotroina sy ny fanasana samihafa dia fisipokaraka ny mofo voatendry atao mandra-piavy ny andro fanavotana fa Kristy kosa rehefa tonga ao mpisorona be ny amin'ny zavatra tsara ho avy dia namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra izay tsy nataony tanana izany hoe sy isan'izao zavatra ary izao ary tsy mba nitondra ny ranosilay sy ranonjanak'omby izy fa ny ranony tenany dia nidina dia nitra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nazo ny fanavotana mandrakizay fa raha ny ranosilay sy ny ranombolay ary ny ranombolay ary ny laveniny mba trombo vavy afafy amin'izay voaloto no manamasina hatramin'ny nanadiovana nofo mainka fa ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manantsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba anompoanareo an'Andriamanitra velona ary no izany dia mpanalalana amin'izay fanekena vaovao izy rehefa niatra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana natao tamin'ny fanekena voalohany mba ahazoan'izay voantso ny tena fikasana sy ny lova mandrakizay fa raha misy didimpananana dia teny foana izany raha tsy efa maty ilainanao azy fa mafy ny didimpananana rehefa tonga ny fahafatesana fa tsy mafy akory izany raha mbola velona ilainanao azy koa na dia ny fanekena voalohany azy dia sy nohamasinina raha tsy nisy raha fa rehefa voalazany Mosesy tamin'ny vahoaka rehetra ny didy rehetra araka ny lalàna dia nalaina ny ranonjanak'omby sy ny ranonjanak'osilahy mba amin'ny rano sy ny volon'ondry jaky sy ny isopa ka nafafiny tamin'ny boky sy ny vahoaka rehetra dia hoy izy itsino rano fanekena izay nandidin'Andriamanitra nareo ary ny taberna kely sy ny fanaka rehetra enti manao fanompompivavahana dia no fahafazana raha toy izany koa
ary saika nidiovina tamin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha alatsaka dia tsy misy ny famelan-keloko koa dia tsy maintsy no diovina tamin'ireny ny tandinony zavatra any an-danitra fa ny tena ny zavatra any an-danitra kosa dia tamin'izay fanatra tsara noho ireny fa Kristy tsy mba niditra tao amin'ny fitoerana masina nataon-tanana izay tandintony tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba iseho eo anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika ary tsy niditra izy mba anatitra ny tenany matetika tahaka ny mpisorona be miditra ao amin'ny fitoerana masina isan-taona mitondra ny rano zavatra hafa fa raha izany dia tsy maintsy ho nijaly matetika izy hatr'izay nanaovana izao tontolo izao fa ankehitriny dia efa naseho indray mandeha tamin'izao andro faran'izao izy mba anafaka ny ota tamin'ny anaterana ny tenany ary tahaka ny nanendrena ny olona ho faty indray mandeha ary rehefa afaka izany dia isy ny fitsarana dia tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha nitondra ny otany maro dia iseho fanondrony tsy amin'ny ota amin'izay miandry azy ho famonjena fa ny lalàna izay misy aloko ny zavatsoa ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona nanatona amin'izay fanatitra aterina mandrakariva isan-taona raha izany dia tsy ho nitsahatra sy nisahatra vany nanateran'ireo satria rehefa nodiovina indray mandeha ny mpivavaka dia ho nasiana fihetreretana dia tsy ho nasiana fihetreretana ny amin'ny ota intsony izy fa amin'ireo dia misy fahaserovana ny ota isan-taona fa tsy manaisotra ny ota ny ranombolay sy ny ranosilay koa no niditra tao amin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe ny fanatra lasadra sy ny fanatra hoanina sy mba nilainao fa tena no namboarina hoay ny fanatra dorana sy ny fanatra noho ny ota tsy sitrakao dia hoy izao inty aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratanay anao ny sitrapon'Andriamanitra amen zany hoe teto zany sika dia namaky ny tokotelo tao anatin'ny Hebreo anambarana aminao satria matetika zany io Hebreo io no anambarany olona eto zany dia mizara roa mihitsy hoe afa misy izay voalaza zany hoe eto zany i Paul apôstôly dia manambara misy reto apôstôly reto mizara roa hoe ny lalàna izay nisy ralatsaka tamin'ny andron'ny Mosesy izay nataony Arona satria raha hiditra indray mandeha isan-taona amin'ny andro fanavotana ao amin'ny efitra masina indrindra izy satria mizara roa ny efitra masina ny ray voalohany misy ny mofo aseho sy ny fanaovanjiro ansona hoe efitra masina tao amin'ny tabernakely ary ny efitra faharoa kosa ansona hoe efitra masina indrindra izay misy ny teny Arona zay nitsimoka ny vilia misy an'ilay mana ary misy ny didifolo sy ny fiaran'ny fanekena ao anatin'izay ihany koa misy ny zavatra masina ny efitra ray faharoa dia ilay misy an'ilay rakom-panaovam-panavotana izay eo ambony tabernakely izay misy kerobima anankiroa ao anatin'izay dia indray mandeha isan-taona ihany ny mpisorona araka ny voalazany Hebreo miditrao ary tsy miditrao izy raha sy mitondra ny rany zanak'ondrilahy izay ho antenany sy ny ankonany ary ao anatin'izay dia sy maintsy mitondra ranosilay anankiray ihany koa izy ary na i Mosesy aza dia nanao an'izany ary nasiana raha ny bokon'ny lalàna mba ho fanekena mandrakizay kanefa izay fanekena ny amin'ny raha zay tamin'ny voalohany dia manantsiny izay voalaza teo fa manantsiny ozy izy Paul izay satria inona ary ny tsiny izay tsy azona mpanompon'Andriamanitra amin'izao fotoana izao fa entiny zareo andravana ny lalàn'Andriamanitra izany hoe tsiny zany hoe tsy dia azona mpanompon'Andriamanitra firy zany ny manazava an'izay zavatra izay zany hoe ny lalàna tamin'ny andron'ny Mosesy izay tsy maintsy misy ralatsaka
raha tsy misy raha lasaka tsy misy famelan-keloko tenin'Andriamanitra ny tenen'izany ary na ny bokyny lalàna manambara ny didy folo aza dia sy maintsy ny fafazana ny dra ary isaky ny tonga ny andro fanavotana izay voalaza amin'ny Levitikosy toko 2 zay efa nivakisika tamin'ny maly dia miditra ao amin'ny efitra masina indrindra indray mandeha isaky ny taona ihany ijirana ao amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona Iarona ary tsy vitan'izay fa mitondra rano zanakomby izy ho antena sy ny ankonana ary rehefa voadio amin'izany izy dia mitondra indray izy rano zanakosy zany hoe atao manome osila ny zanak'Israely anankiroa ny ray ho an'i Jehova ny ray ho an'i Azazela ny an'i Jehova atao fanatitra dorana fa ny Azazela kosa ametrahany tanana roa ka alefa ao ny fahotany zanak'Israely dia alefa velona irenireny any anefitra iny mba ho fanatitra ho an'i Azazela izany teny zany hoe raha tsy misy raha lasaka tsy misy famelan-keloko satria saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra dia sy izay teny izay koa no mba nantsiny fa ilay nanaovana azy no nisy mpanararoatra izay nampisy tsiny an'izay fanatitra lasadra zay dia voalaza fa misy tsiny ilay fanatitra lasadra ary izay tsy anaovansika azony inona ary ny tsiny ao amin'ilay fanatitra lasadra ny tsiny tao anatin'ny fanatitra lasadra sy tsiny Mosesy akory na hoe Iarona nanantsiny na Iza nanantsiny fa i Lusifera sy ny miaramilany nanantsiny satria nentin'izy ireo nanakomana ny fahotany amin'ny anjely ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra azy ilay raha alasaka satria saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny voalaza amin'ny Hebreo dia noho izany dia nalain'ny Lusifera zany isakavy manambady zanak'olombelona izy zanakavavony olona dia mandasadra dia voavela ny elony satria voadio izy noho ny amin'ny raha satria raha tsy misy raha lasaka tsy misy famelan-keloko rehefa nandasadra izy zany dia voavela ny elony nanantsiny amin'izay ilay fandasahana rana zanak'ondry sy rano zanakosy tamin'izany fotoana zany satria lasa fanararotana ho amin'ny fahotana la izy ka ho an'izay manana ondry ihany voavela eloko ary ho an'izay tsy manana zany tsy voavela eloko ary io anefa tsy azo lavina intsony satria io lay fanekena taloha izay lazainy Hebreo lazainy Paoly apôstôly ary matetika ny apôstôly rehetra milazan'io io lay fanekena taloha dia nilazain'Andriamanitra raha anao fanekena aminareo ary zanak'Israely dia sy lay fanekena taloha isony fa fanekena vaovao mbola am'raha ihany fanekena vaovao am'raha dia iny isika lay mandray fanasan'ny tompo rano Jesosy zany hoe manantsiny ilay fanekena taloha tsy mijika akory hoe rava ny lalàna raha ohatra ka hoe milaza ny Baiboly fa manantsiny ilay fanekena taloha fa ny tsiny dia i Lusifera izay anjely tany an-danitra niezaka nandoto ny toerana masina tany an-danitra rehefa avy mijangajanga izy anefa ny anjely noho izany raha ohatra izy zany ka manao asa aty ambony tany tokony fantany tsara zany hoe didy folon'Andriamanitra satria lalampanorenana ny lanitra zany didy folon'Andriamanitra zany izy anefa niny jangajanga niteraka tatya miaraka vehivavy mampiaraka miaraka amin'ny vehivavy tratra ny fadimbolana izy ary mivady ny terabao tetsy ambony tany tahaka tamin'ny andro Noa ny anjely nambady zanak'olombelona ary niteraka an'ireo Nefilimy dia ny zavatra nataony tamin'izany na maloto azy izy manao fanatitra lasadra dia vita izy moa zany tsy misy mipetraka aty foana manomboka alahady andro fiasana dia zoma izy miakatra any an-danitra dia anao sabaty nefa tao anatin'ny herinandro iny izy mijangajanga foana dia tonga amin'izay ny fotoana zoma anao sabaty izy any an-danitra manao fanatitra lasadra dia vita famelan-keloko dia manao sabaty any an-danitra izy voaloto ilay fitoerana masina tany an-danitra ilay fitoeran'Andriamanitra noho izany nanantsiny ilay fanekena voalohany dia ilay fandasahana ny rano zanak'ondry sy ny rano zanakomby tsy hoe akory hoe ny tenin'Andriamanitra tsy marina na hoe rava ny lalàna tsy rava akory ny lalàna an'Andriamanitra raha ohatra ka nanantsiny izany fa Andriamanitra mihitsy efa nilaza hoe anao fanekena vaovao aminareo fanekena vaovao izy aminareo fa tsy tahaka ny taloha nefa fanekena amin'ny raha ihany ery Lusifera zany nampisy tsiny an'ilay izy satria ahoana kosa moa zany ianao lanjely
manao sabata any an-danitra ianao zomay ianao zany de efa manao fanatra lasatra voavelany ely koa miakatra any an-danitra ianao olona avy nijangajanga ianao tety anjely avy nijangajanga tety ambony tany ianao manao fanatra lasatra ianao de miakatra any an-danitra petraka amin'ny tranonao a manisaka toerana volamena toeran'Andriamanitra masina hitsakitsanao nefa enovina no fiainana ranofo izay fanaon'olombelona tety ambony tany noho izany raha nyteny an'izany Paoly tsy mijika hoe rava ny lalàna ho an'ny mpanompon'Andriamanitra tsy mahay baiboly tsy rava akory ny lalàna fa nanantsiny lalàna taloha ny am'rany zanak'ondry alasaka sy ny zanak'omby na hoe ny rany zanak'osy alatsaka zany hoe sy Mosesy nanantsiny na Arona fa nandeha tsara ny fanompona nataon'izy ireo ary nanderaka an'Andriamanitra izany satria vavan'Andriamanitra no nyteny ary ny tabernakely dia natao araka ny efa hita tany an-danitra Andriamanitra nyteny ta Mosesy hoe tandremo sao de sy ataonao araka an'izay nampahitako anao ny amin'ny tabernakely etsy an-danitra anaovanao ny tabernakely eny ambony tany misy fepetra momba n'izany tabernakely zany misy ny efitra masina voalohany izay hijirany mpisorona isan'andro misy kosa ny efitra masina indrindra izay hijirana isaky ny andro fanavotana eny dia fanaterana ra eo amin'ny rakom-panaova-panavotana dia ny rakotra ny fiaran'ny fanekena izay misy ny kerobima roa zany hoe ny tsy rava akory zany lalàna fa ny fanatra lasadra fotsiny no nasahatra ny tompo tamin'ny rano araka ny tenin'ny Hebreo teo hoe sy rany zanak'ondry akory na rany zanak'omby no nentiny Jesosy Kristy tompo teo amin'ny azo fijaliana na teo amin'ny tabernakely izay hijirana na tabernakely voalohany na hoe ilay tabernakely faharoa na izay antsoina hoe efitra masina indrindra ilay hijirany mpisorany ray mandeha isan-taona sy rany zanak'omby akory nentiny tompo teo na ny rany zanak'ondry na rany zanak'osy tahaka ny tamin'ny andro taloha fa ny rany tenany mihitsy no nentiny mba anavotana ny olona rehetra izay mpanota ny rany tenany mihitsy noho izany tapitra treo ny fanatra lasadra satria nanantsiny ny tsiny tompoko dia sy hoe ny lalàna nanantsiny na Arona na Mosesy fa i Losifera nanararoatra n'ilay fanatra lasadra no natonga ny tompo hoe voaloto ny efitra masina noho izany hitondra anarana hoe zanak'ondry za de ny rako mihitsy no alasako iny no entiko amin'ny efitra masina indrindra tritra ny zara roa ilay efitra nampisaraka ny efitra masina sy ny efitra masina indrindra ary tao anatin'izany fotoana izany dia nentiny Jesosy tompo tamin'ny tabernakely tsara indrindra de tany an-danitra ny rany nasehony teo anatren'Andriamanitra ray hoe vita ny tanteraka ny famonjena ary vita tomokase tamin'ny andro sabata tao ampasana na afatesan'ny tompo noho izany tapitra treo ny fanatra lasadra ary tonga am'izay ny fotoana ny fotoana tamin'izany fotoana zany dia rehefa tonga ny zoma hariva de tonga Losifera sy ny miaramila ny rehetra ndeha sabata teo anefa ny rafitra am'izay ary rafitra am'izay niady zany teo satria tsy afaka miditra any an-danitra tsony izy de tsy maintsy ny diovina amin'ny andro sabata ihany koa ny toerana rehetra tany an-danitra ho vita tomokase ihany koa ny fahadiovany fitoerana masina ny an-danitra na dio ny lanitra manontolo ny anjely rehetra na de hoe tsy misy vovoka ara niany tsy misy ninina any fa nezahana ny diovina fotsiny tamin'ny rano Jesosy avokoa ny zavatra rehetra ary tsy vita an'izany fa i Losifera rehefa andeha izy be de be hatrany amin'ny telo lavitra isany angambana ny telo tsy haiko zay be de be niaraka taminy tetsy ambony tany tamin'izany fotoana zany dia matetika fiteny foana hoe telo tapitrisy ny anjely niaraka taminy rehefa tonga teo mbavadiny lanitra de ny sakanana fa tsy mahazo miditra ny lanitra intsony fa ahoana ozy tsy mahazo miditra ny lanitra zahay zay ene alohany andeha ty satria fantatray ny tany feno fahotana nanao fanatra lasadra ary namono ondry zay sasany namono osy natao fanatra lasadra satria saika diovina am'ravo koa ny zavatra rehetra fa raha tsy misy raha lasaka tsy misy famela-keloko de ozy ny anjely taminy mariny zany fa saingy nanantsiny ilay fanatra lasadra tamin'ny taloha fa amin'izao efa fanekena vaovao zao nataon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ambony tany fa ny rany zanak'ondry izay ondry tena ondry izay nalasakareo tsy manan-kerytsony fa efa nasatra zany fa lay tena zanak'ondry marina tsy misy kilema nandasaka ny rany de siza izany fa Jesosy Kristy tompo noho izany
ianareo tsy ao anatin'ny lista ny andray famonjena ny amin'ny rano Jesosy intsony noho izany tsy misy fitoerana ho anareo atsy an-danitra nanomboka teo zany nitsahatra ny fanatra lasatra ary tsy nanaiko Lucifer notsaraina tokoa izy ary rehefa notsaraina Lucifer dia araka ny voalaza amin'ny apokalipsy hoe nisy ady lehibe tany an-danitra fa talohan'izay aloha dia manambara ny apokalipsy fa nisy famantarana teny amin'ny lanitra de nisy vehivavy bevoka izy mitafy masoandro izy mitafy ny filazantsarany Kristy ary manao satroboninahitra misy kintana 12 izy de ny anaran'ny zanak'Israely 12 na ny apôstôly ihany koa zany ary ny volony eo ambany tongony iny lay testamenta taloha ilay vehivavy dia fiangonana dia ilay volony eo ambany tongony miorina amin'ny testamenta taloha zany satria vehivavy fiangonana bevoka izy efa iteraka zany hoe fifohazam-panahy lehibe zany amin'io vehivavy io amin'ny fiangonana io fiangonana hitondra fifohazam-panahy satria olona ovavela eloko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy ny rany avokoa ny olona rehetra zay anatona ilay fiangonana marina ary izay tonga ao dia mila mpahafantarana zany hoe lanjan'ny rany Jesosy Kristy tompo zany ary tsy vitan'izany ihany fa efa nasehon'Andriamanitra hoe misy fiangonana anankiray eny mifandray tendro amin'ny anaran'ny zanak'Israely 12 izy io ary tsy vitan'izany fa ity fiangonana ity dia efa marary mafy iteraka ary tsy hoe iteraka ihany fa ny volany eo ambany tongony zany hoe miorina amin'ny testamenta taloha amin'ny lalàna didin'Andriamanitra sy ny lalàna izy ary tsy vitan'izay ihany fa izy ihany koa nitafy masoandro io lay filazantsara marina ny Kristy zay tsy misy klema ary lay vehivavy bevoka ny fohazam-panahy zany hoe obesaka ny olona vonjena ao anatin'izay nisy dragona teo akaikiny izay te handrapaka azy miandry anazy iteraka de handrapaka azy tapitra teo anefa nylay fahitana fa nanomboka amin'izay lay ady inona ary lay ady zany hoe fa tao am-pon'Andriamanitra isiny lay vehivavy mitafy masoandro isiny lay fifohazam-panahy lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ilay misy rany Jesosy Kristy tompo fiangonana miorina amin'ny testamenta taloha nefa kosa mitory ny filazantsara marina ny Kristy tompo ary tondra olona besaka any an-danitra ity fiangonana na hoe vehivavy bevoka ity misy apôstôly 12 ao anatiny ary sy vitan'izany fa mifandray tendro satroboninahitra izay misy kintana 12 de ny Israely 12 na ny apôstôly 12 ihany koa izy de miorina amin'ny testamenta taloha sady mitory ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo rehefa nandeha io naseho aloha zany io zavatra io ilay drago nefa de teo akaikiny mitady andramatra azy tapitra teo lay tantara voalohany de mitoy ilay izy hoe nisy ady tany an-danitra de i Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ny Satana sy ny anjeliny zany hoe i Lucifer zany rehefa niakatra zareo dia nanao an'le fanadiovana satria nipetraka tatsy amin'ny toerana izay misy fahalotona izy ihany koa nijangajanga de niteraka tamin'izany akavaviny olona rehefa tonga tany anefa nisy ady lehibe ary izy reo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ninona zany zavatra natao teo dia tsy nanaiky resy misy Lucifer teo amin'ny fitsarana izy sy nanaiky resy rasy noho ny amin'ny rany zanak'ondry Jesosy tompo misy efa nilaza hoe taloha de ny rany zanak'ondry tokoa no nalasa dra ho famelan-keloko ary nahazatra nareo zany satria ny ray no nyteny zany ka tsy azo foanana kanefa zanak'ondry mbola ondry zany hoe mbola zavatra nohariny zany fa ankehitriny kosa izao lay tena zanak'ondrin'Andriamanitra ka ny rako mihitsy ny nalasako ary izao ilay ho famelan-keloko no tsy mamela ny eloko anareo ary tsy anaiky ijirinareo ny lanitra intsony noho izany tsy mahazo miditra ny lanitra intsony nareo teo de resy Lucifer ary rehefa resy izy dia manazava mihitsy amin'ny apokalipsy voazava tsara amin'ny apokalipsy fa tezitra izy ary ny fahatezerany dia ny rehetra taminy de afaka tanteraka ny olona tany an-danitra ary tsy vitan'izany fifaliana lehibe tany an-danitra araka ny voalaza hoe amin'ny apokalipsy 12 dia amin'ny anjeny 7 ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjeliny niady tamin'ilay dragona ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa sy nare sady sy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devily Satana izay mamitaka izao tontolo zao dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy dia narefy amin'ny mahery
tany an-danitra ao nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny satria nazera ilay mpiampanga ny rahalaintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andreo manalina ary izy ireo naresy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy ary tsy nankamaminy ainy intsony izy na dia ho faty azy noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy loza ho an-tany sy ny ranomasina fanidina ao aminareo ny devoly sady manana fahatezena lehibe. Amen. Eto zany dia manambara tahaka an'izao ny zavatra misy hoe efa fantatra ny devoly zany fa nidina tety ambony tany izy sy anaty ranomasina ary manana fahatezerana lehibe izy satria fantany fa kely sisa ny androny. Satria kely sisa ny androny dia enoy indray fa mitoy indray ilay zavatra tany am-piandohana. Raha zarevana amin'iziny fa 13 dia milaza hoe ary rehefa hita ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy ary ilay vehivavy nomena elatra roa any voromahery lehibe anijinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerana izay hitezana azy fetrandro iray sy fetrandro roa ary asaky ny fetrandro mba sy ho hitany ilay menarana izy ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny rika anaraka ny ravehivavy mba indosy ny rika izy nefa ny tany namonjy ny ravehivavy fa ny vavany tany ka nitelina ny rika izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy. Amen. Eto zany dia zao rehefa tapitra ny ady dia lasa ndray zany ny dragona andeha hiady amin'ilay fiangonana mitory fahamarinana. Dia ina ny ataony ilay fiangonana mitory fahamarinana lasa zany izy mandeha amin'ilay fiangonana zany hoe ny tena tanjony devoly zany rehefa nampijinina izy fa vitan'i Jesosy tompo ny famonjena amin'ilay fanekena vaovao izay sy misy tsiny. Ohatra zao mandray fanasan'ny tompo sika dia hoe fanekena vaovao amin'ny rako izy ny tompo ny rano Jesosy nanaovana fanekena vaovao ary rehefa hoe mandray fanasan'ny tompo sy mamonono zany sika dia hoe ny rano zanak'ondry sotrona fa rano Jesosy ny sotrona ilay fanekena vaovao amin'ny rano zanak'ondry dia Jesosy Kristy tompo mihitsy nandasaka ny rano zany ilay sotronsika isaky mandray fanasan'ny tompo. Noho izany rehefa niady tany zany Lucifera itika tsy naresy tezitra izy dia ilay vehivavy ndray ilay fiangonana mitory fahamarinana ndray no nandehanany besaka eo zany mila fantatra ny mpanompon'Andriamanitra na pasteur filompanorona fa i Lucifera ne rehefa avy tany ka voaroka avy tany izy nivoaka ny didim-pisarana fa tsy mahazo miakatra ny lanitra sony izy nefa ny fananany ray manontolo tavelany daholo ary tanampolo nentiny Lucifera ny verina tatsy ambony tany sisa dia inona ny tanjony nanao valy fatsy an'Andriamanitra izy ka nandeha mamitaka any zanak'Andriamanitra mamitaka pasteur hoe aiza amin'reto fiangonany reto marina azy ilay fiangonana ilay vehivavy mitafy masoandro izay ho any an-danitra ilay bevoka dia niteraka foazam-panahy iza marina amin'reto fiangonany reto dia tokony fantatra n'ilay pasteur zany fa eo amin'izay Lucifera amitaka ansika mpitondra fiangonana amin'izay satria amin'ny fahaten'Andriamanitra izy valy ho amin'ny fahafatesana. Noho izany tezitra be izy raha nidina tetsy ambony tany dia andeha hitety fiangonana hoe reto olona reto manompo an'Andriamanitra dia ireto olona reto no mbola hivezivezeny anjely manketsy anjelyn'Andriamanitra. Noho izany rehefa ho any amin'ny elo ihany zany Lucifera sy ny namany sy ny miaramilany satria sy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana dia sy maintsy mankany amin'ny elo dia nandeha izy mitety fiangonana dia mamitaka ny filompanorona ny fiangonana fa rehefa ny filompanorona ny fiangonana no voafitaka amin'ny vola amin'ny arena amin'ny tiavana fijerojejona amin'ny fijangajangana sy ny isan-karazany amin'ny tsy fahamasinana dia tsy maintsy voafitaka ny fiangonana. Io zany dia tahaka ny bokotra akanjona lobaka na lehilahy hoe rehefa manolobaka zany lehilahy ka mivaralila ny bokotra akanjo aty ambony dia mivaralila izy rehetra rehefa mifamadika ny bokotra akanjo aty ambony dia mifamadika izy rehetra. Eo amin'izay zany no mila eritreretana hoe atraiza marina ary tsy fiangonana entiko ty raha za manokana zao efa mahafantatra dia hoe azoniko mafy Jesosy tahaka n'ilay virjine 10 endry
azoniko mafy Jesosy tompo tsy hiala amin'ny tompo misy natao ina na hotifirina velona zany ka hoe maty martyra tsy mampanina anazy zany fa azoniko mafy tsara misy ny tompo tsy ho azo ny fiangonana hafa satria ny fiangonana rehetra io zany dia vehivavy daholy hiakatra ho fofombadiny tompo ny eglizy na ny fiangonana io zany la hoe fampakarambady ny zanak'ondry tokony tonga de tonga saina anao raha manjinika ny apokalypsy toko 12 hoe ity zany tsy maintsy tety ary vola ihany no entin'ny satana amtana ny fiangonana sy iza nefa ny fitahany voalohanao fa filompanorona mihitsy araka nefa nlazaiko taminao teto hoe fitahana tamin'ny 12 miliara za fa za namalo hoe raha olona tsy nahita ny elo za de afaka ny fitahanao fa efa hitako zany elo zany za sy vatra ny fanahiko aminao am'zany ary mitadiava fiangonana marina fa aza varina amin'ny andraikitra ianao aza varina anao hoe ny pasteur anay ohatr'izao na ny fiangonako ohatr'izao na hoe za moko tsy afaka mialao misy fa tompona andraikitra voalohany amin'ny vavaka sarovy tsara fa mety sy Jesosy Kristy tompo akory nametraka anao amin'ny andraikitra na mety efa nipetraka tamin'io andraikitra ianao fa saingy efa nivadika le pasteur de miara very aminy ianao amin'izany fotoana izany satria tahaka ny Paoly apôstôly dia nandidy ny satana misy hiditra mpianatra anazy roa lahy amiravirany mpianany ary ny fiangonana de afaka midy sara misy afaka midy amina miliara ary ny fanan'olona tonga de ny satana daholy tokony mandinika tsara sika hoe aiza ny ahitantsika ny tena mpanompon'Andriamanitra marina ilay tena fiangonana mitafy masoandro miorina amin'ny tenin'Andriamanitra satria io ane voalazan'ny Baiboly hoe amin'ny anjely 7 hoe dia tezitra tamin'ny vehivavy ny dragona kalasa nandeha hiady amin'ny zanany sisa izay mitana ny didin'Andriamanitra sy mitana filazanan'i Jesosy amen zay le nazavaiko teo hoe mitana ny didin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra didy folo io sy ny filazanan'i Jesosy zany hoe miorina eo amin'ny zany hoe ilay vehivavy mitafy masoandro ilay vehivavy ary ny volana eo ambany tongony zany hoe miorina amin'ny testamenta taloha izy miorina amin'ny didin'Andriamanitra na testamenta taloha kanefa kosa mitoro ny filazantsara noho izany rehefa tezitra ny devoly dia mitady n'ilay fiangonana amin'izay iny fiangonana rehetra zay nanao fanekena taminy sy misy rara iny io fa omeny voninahitra io afaka mifandray amin'ny filoham-pirenena mifandray amina ministra mifandray amin'ny olona rehetra manam-boninahitra fa ianao zay mitafy masoandro ahitany devoly fahamarinana satria fantany hoe ity zany lay vehivavy mitafy masoandro tsy fiangonana ty satria hitako hoe tena fahamarinana torina amin'ny ty fiangonana ty hitako hoe tena mitafy fahamasinana ty fiangonana ty na amin'ny andavanandro raha toa misaron-do foana noho ny amin'ny anjely ohatra ny ato amin'ny ty fiangonana ty hitako fahamarinana noho izany ozy izy satana alako baraky ty fiangonana ty enjehiko noho ny filompanorona amin'ny fotoana zany enjehana raha vehivavy dia ina ny zavatra nisy ny vavany tany zany hoe ilay dragona nandefa riky tamin'ny vavany de ilay tany ray ny vava ny telona n'ilay riky de jerevo tsara zao iny fanalam-baraka iny tsy hitanao nanjavonana fa tonga de nakatony tany iny de samy niala tamin'ny taona iny ary za de miteny ampino vita batisa hoe tsy hoe kory hoe rehefa azonao ny ohatra hoe andeha avion ianao zany de hoe nahazo tapakila fahanao makany na hoe andeha fiara ianao de nahazo tapakila fahanao makany andeha mitoerana anankiray na hoe efa vita ny efa hoe vitanao ny nandohan'ny sarandalana tamin'ny batisa de hijanonjanona amin'izay fa manombokeo amin'izay ianao vao tena hoe araka nefa voalazako taminareo tamin'ny voalohany na fitahina aloha de ao ambadika ny fitahina misy fizahanttoetra na fizahanttoetra aloha de ambadika ny fizahanttoetra ny fitahina dinio tsara fa ny olona vonina ho any an-danitra dia manatoesaina tahaka zao hoe ninninona midony ninninona mitranga tsy misy mampiemitra anazy zany na izao tontolo zao azy itorabato tahaka ny Stefana tsy mampiemitra na fitiavako an'Andriamanitra zany ary ny olo maro tsy mavony ny fitiavana ary na ny fananana rehetra azy amidy fitiavana dia ataoko tsinotsino zany hoe tsy didirina fatany lanitra rehefa maty amin'ny azojaliana nandasaka ny rano ny tompo rehefa ny tsara ny losifera izy de azo ny losifera an-tsaina tsara hoe ay zany zao zany ny lanitra ka izany sy natao an'ny mpijangajanga sy natao an'ny mpanotaka izany ny lanitra fa natao an'ny olo madio hitako tsara zany ozy izy eo amin'izay zany mitady an'lay fiangonana marina
alany baraka foana am'izay lay fiangonana marina zavatra tsy teneninao ary de lazain'olona fa teneninao ny piony zay miara mivavaka am'ilay fiangonana enjehina sotro zao fotsiny ary matetika de eo mampihemotra ny piony nefa eo mihitsy ny fijoronao amin'ny finzan-toetra fijoronao amin'ny famonjena efa voarainao iny ny fijoronao ao anatin'ny ady iny lanja lehibe ho anao eo anatrehan'Andriamanitra iny satria irearian'Andriamanitra tahaka ny Job ianao hoe jereo tsara iny zao misy olo marina de zany de volo-toetra anao alefa ny trosa alefa ny tsivitsina alefa ny zavatra rehetra ny vadinao mamono alefa ny fikorotana zavatra rehetra fa mijoro anao hoe sy zavatra ny tany mihitsy mety ampihemotra anao tsy avoko an'Andriamanitra tsy vola mihitsy tsy asa miasa sabata mihitsy mety ampihemotra anahy sy ny zavatra n'izao tontolo zao mety mandalo mialako amin'Andriamanitra fa za de vonina iroso hatrany na dia ho faty ny anohanana amin'ny fifadian-kanina azy tian'io tsara fa ny ola mijoro tahaka an'izany ireo ny zanaka sisa izay mitarina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Jesosy Tompo ka tsy mora ny jirana ny lanitra fa mafy avomitra ny lanitra zany ka tiako lazaina aminao ho azonsika hatramin'ny farany Jesosy Tompo tsy avelansika mihitsy izy tsy avelansika hoe eo an-tanasika de hoe lasan'olo-kafa fa ho azonsika hatramin'ny farany ny zanak'ondrin'Andriamanitra na ny zanak'Andriamanitra tahaka ny virjina endry io misy ny adala misy ny endry ny endry de nanana soloka fitaiza foana noho izany de afatra ho an'ny kristiana miara-mivavaka vitany Jesosy ny famonjena ny fanavotana ny fananao ny tena zava-dehibe ka efa fantasika mahazava tsara iny izany no mahatonga ny hoe tsy eken'ny Losifera mihitsy ny olona misy ota na nanota miditra ny lanitra ary zany mahatonga na mampianatra ny mpino eto hoe tandremo sara ny fahotana so de hoe any amin'ny tsy hitako maso any ianao ka mandefa mesazy na fitiavana any fa rehefa mifankatsy tonga de reketo ary mizay ihany koa milaza aoka mitazomina trano ny fahamarinana rehefa mitaha fahamasinana isika vehivavy manao saron-doha de tanterao zany fa fandalovana neny eto ambony tany ianao ninina zavatra ataonao tsy maintsy mandalo fitsarany ianao raha sy efa olona tena hoe tanteraka zay vao miditra ny lanitra madiodio fa sy maintsy mandeha fitsarana mba zavatra tsy nitoriko taminao zavatra sy nitenen'ny vavako ka tsy henony sofinao no hitsarana anao de misolo vavanao ny tompo satria zavatra mbola tsy heninao le izy fa raha zavatra heninao kosa no hitsarana anao nefa zavatra heninao ka no dikainao hitsarana anao diny io tsara fa ho tondrotondrony Losifera eo natrehany anjely eo ianao ary zany natonga ana nametaka karazana hoe sary misy sarina devolo manondrotondrolona eo amin'ny fitsarana iny mahatonga sainany olona hoe ianao any rehefa tsaraina de tonga Losifera avy any de manana boky izy tantaram-piainanao rehetra koa ataony boky de ozy izy ka hoany ty olona ty vonjeny zao daholo nataony izy tondrotondrona mason'olona eo ianao nefa ianao nandany fotoana maha-kristiana anao tsy voatery kristiana miara-mivavaka irery any tenina koa an'izany fa ny malagasy rehetra satria tsiko ianao any an-danitra am'izao fotoana izao raha hitanao fa misy zavatra tsy mety na mivoana ny fiangonana ivavahanao any de mialanao any de mitadiavy ianao fiangonana misy an'i Jesosy Tompo de ilay vehivavy mitafy masoandro fiangonana zay mitory ny filazantsara marina ary tsy vitan'izay ihany fa miorina amin'ny didin'Andriamanitra satria zay ny voalaza hoe dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona kalasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Jesosy amen mitandrina didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Jesosy zay zany any makasika ny fanavotana afaka manontany ianao rehefa avy eo raha ohatra ka misy mazava aminao zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'zato teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka
fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina iarahanao amin'ny mpaminany Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.